dia nahoana moa ny vakina amintsika ny any sy amin'izao a ireo tantara ny testamenta taloha ireo. Ny antony a hakatsika lesona ho an'ny fiainantsika ihany koa. Avy hatrany sika zany dia saiko hamaky ny lazain'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ao fa hazavainy ao ny antony hoe matosoratana ny tantaran'ny vahoaka Israely fahindreny a ho lesona, ho exemple ohatra ho atsika ka raha nisy zavatra ratsy nataony ka nahatonga azy tafavoaka aza manao an'izay ozy izy a fa ho azavaiko moa rehefa avy eo fa zay zany ny antony amakina azy. Ka noho zany izay indrindra no hataoko toriteny androany any ao amin'ny bokin'ny Levitika. Tany anefitra reo vahoaka reo ao amin'ny bokin'ny Levitika dia ny tena resahanao a dia hoe izay moa no maha hoe fanisana azy hoe ireto aby a zanak'Israely a nivoaka avy tany Ezipta isapokony avy teny taranaka Robena, Gada, Asera, Naftali, Zabolona, Benjamina, Manase, Efraima sy ny sisa dia nandeha ny isa. Zay ny fanombohan'ny boky fanisana mahafanisana azy hoe number dia ataon'ny protestanta hoe numery avy amin'ny teny anglisy hoe number dia ny asika manao hoe nombre. Satria voici les nombres ireto ny isa ny zanaky boky ny reto ny isa zany dikany hoe boky ny fanisana dia nisana reo fa tonga dia fitinyko ilay izy hoe reo rehetrarehetra vo isa tena misy amagnaliny an'ireo nivoaka avy agny niapatrapatra tany agnefitra aby ny fatin'ireo nisy lasa boka misy natelin'ny tany afa-tsy olona roa ihany dia i Kaleba sy Josué zay no afabela tamin'ireo olona vo isa be deaibe reo ka tan'ireo misody namany hoe vo isa vita batemy nefa amin'izao mpivahin'ny fanantenana zao tavelan-dalana fa sy tonga any amin'ny tanina mpanantenana ny paradisa dia ho vakitsika hoe inona zany no mahatonga hoe na dia vo isa aza dia sy tafavoaka sy tafiditra any amin'ny tanina mpanantenana. Reto le izy ny sy finoana, ny fimenomenomana ary ny fanaovana kritika ny mpanompon'Andriamanitra sy ahatongavana any an-danitra zay ny sy finoana. Ho azavaiko tsirairay ny sy finoana. Andriamanitra no nitondra hoe ndao miala any Ezipta fa manandevo anao sy mahasambatra anao fa ary ambadika ary misy tany tena mahasambatra homeko anao fa mandra-piandry an'izay anefa aloha dia sy maintsy mamakivaky fisapany anao eto aho no mitrotro anao sy mitondra anao ray aman-dreny sako vonoako nitondrako anareo ivoaka na sy maintsy mizalizaly kely azy tratry ny hainandro ny hetaheta ny baintroka ny zavatra mampizaly any anefitra sy mba matory amin'ny akidoro éponge fa io kivatovato io ny velarana lamba dia matory miafiafy aloha fa mbola mpivahiny fa rehefa tonga agny asika afaka mandro rano mafana miala sasatra tsara matory miaraka amin'ny foba sena zany le hoe tanina mpanantenaina raha dika ry mpiaino havako tena nay moa manao an'izany matory miaraka amin'ny foba ohatr'izay le izy ao a ka zay sy finoana zay a rehefa tratran'izay anao a dia tonga ho azy ny fahotana hafa isan-karazany a kritikenao Moïse ary menomenina anao te hiveriny andray hoe le vaky teny maly ny concombre ny tongolo ny hena ny trondro inay ane zahay mihinana vo miveriny amin'ny apango be deaibe ny olona efa navotan'Andriamanitra teo amin'ny batemy a fa rehefa avy eo ndray a te hiveriny amin'ny fahazarany rasy teo aloha zay le Ezipta na zavatra nampizaly azy teo aloha satria ohatrany hoe ity lalana hitondran'Andriamanitra ity ve tena sira fa tonga amin'ny tanina mpanantenana dia mbola mangalatra kely miverina manao alery-tory kely mandroso indraika mihemitra indroa makany Ezipta ohatr'izay zany zay fahotana zay ao a tsy ahatongavana amin'ny tanina mpanantenaina omeko heviny ireo a ohatra ny fanao nympiragasy adika ny resaka rehefa avy eo zay ny tsy finoana. Ny fimenomenomana dia tahak'izay ihany vokatry ny tsy finoanan'Andriamanitra dia mimenomenina. Nahoana moa ny olona anankiray matetika no mimenomenina manao le fahotana atao hoe murmure ny mimenomenina zany dia zao sy afa-po ary soratra masina miteny hoe misy filana ao amintsika ao a dia iny no tiantsika ho tanterahina eo no eo zay moa no maha olombelona atsika misy faniriana misy filana tiana ho tanteraka eo no eo nefa ny an'Andriamanitra ny fomba fiasany a sotra zany omeny anao zavatra mahasambatra fa ny azy aloha mandalo caporal vo lasa général miaritra kely dia lany kely ohatr'izay ny fomba fiasan'Andriamanitra sacrifice zay anao vo mioto bénéfice zay ny an'Andriamanitra ny fomba fiasa fa ny asika le hoe eo no eo zay tenen'ny Papa François zany fa velony matetika dia io le mampimenomenina an'ireo hoe ina no hanome anay hena inona koa tony mofo tsy fantatra hoe magnino tony isaky misy zavatra atao zany anao dia menomenina dia samatoky an'Andriamanitra dia fahotana koa zay a maharendrika any anefitra dia zay ny kritika fanakianana ny mpanompon'Andriamanitra re ohatra zany a
izy dahireto moa tena nadasy anabaviny Moizy ary samy manana andraikitra daholo reo fa re ohatra reo tonga de miresaka mivatagna Moizy miresaka mipirahalahy iny Moizy elahy zandry ngamba mba managna zomba hiteny agnay mba manomesy papa amin'ny fomba mba hitondranao ny asanao aza de maseka loatraohatran'io zareo moa nididy folo igny fa nazeranao de natotatotanao nefa Andriamanitra nanoratra azy re kristianina amin'ny any amin'ny taona 5 zao ro ohatra hoe nandoro baiboly hahahaha nefa ny anao de zavatra soratan'Andriamanitra nefa ny baiboly aza navoaka ny ankra sy machine fa ty tena Andriamanitra ny nanao azy 7 andro de nivakinao sy tezitra anao rehefa teo le sary mivolamena ny potehanao de nivovoka nataonao tao agnaty rano raisinao tam'vozony ny hoe leroka seseho na ampisotroanao aby Moizy marina fa tezitra anao fa aza de manoatra ny loatra rehefa mikritike zany ianao de afaka miresaka mpitiavana ovana ny fomba fiteny azy hoe Moizy zazo atao moramora ve ny feonao fa de indraindray any de tonga de mangalabaraka asika mianakaby rehefa manakena zavatra anao misy zavatra hitanao tsy mety atao ampitiavana fa ity i Moizy i Miriam na hoe Marie sy Arona anany izy mifosa moa ny vady mba nalainy fa kosita Etiopiana moa zany zay zareo zany de izy ihany no miteny hoa zanak'Israely tokony sy anambady vahiny fa sody mitarika am'sampy nendray lo Etiopiana ary amin'ny sisiny ary no miresaka le mpanompon'Andriamanitra de zay ny samety zay fa raha nampiatson'Andriamanitra de hoe aviagna reo telo zao marina fa nisan'ny manao asa mahampaminany agnareo dahy satria pasifiko sady mampasainy tantara zany izy Andriamanitra hoe Arona agnao ny teny reko ho mpandika teny Moizy satria Moizy maky sy mahay miteny il bec eto voaka teto Egypte ny vahoakako zany ane ny feon'ny Moizy henitsika ole sika manao vaky teny mirindra fa i Moizy mamaky an'io zavatra hoe mety tena 2 andro izy vao nahavitany didy folo io fo satria hoe zay le hoe miakanakana izy de ozy Andriamanitra hoe Arona adidinao any magnampy an'io de atikao ny teniny ny olona zany de menmenina raha igny sahala am'le hoe moperigny de lava tory teny sa misy raha azo ny teneny fa izy miteny hoe mbadikao ny teniny de am'zay mazava zay ny asan'ny Arona ka Arona zany nieritreritra an'io hoe asika koa ne mba nisany ampiasain'Andriamanitra mitantana ny tivako ty fa ngahy moizy rery sady ny dala jereo ny raha ataony io ny faiblessiny izy mba miteny hoana za manambady hafa firenena ray lony manomboka azy zay le mikritika zany azonao fa Andriamanitra ny teny hoe marina fa manana zany faiblessiny zany izy manana ny zavatra tsy mety mba mety ataony izy fa kosa ahoreriny mahalala fa olona male mifanahy sy manetry tena indrindra eto ambonin'ny tany izy le plus humble izy manetry teny indrindra sady tsara fanahy indrindra ka reha ohatra anareo mitovy agnaminy dia miadia agnaminy zay zany tenenin'Andriamanitra azo atao zany ny manan-kena fa hanovany zavatra ho tsara fa tsy le fosafosy fa tonga de habokana misetrany zany fa Moizy moa le izy manetry tena de nivavaka iso Andriamanitra fahotanay ny raisy no vita fahotana hitambarana azy le izy fahotana maholombelona mara zany Andriamanitra ataoko de tsy maintsy mba misy fialongana kely reo sady mieritreritra hoana no hio badalela sy miakanakany oro natao mpitondra ny vahoaka samba hoatranay sady be no abo sy ohatr' zao de zay zany no fampianarana io ka zao ary ampifandraisiko io amin'ny fiainana kristianina ankehitriny isika ankehitriny zao izaho ianao izy isika izahay ianareo izy reo ny sisy rehetra zay vao teny aby izaho ianao izy isika izahay ianareo izy reo le any velany sampenlagny no vahoaka Israely any anefitra ankehitriny talohan'ny batemisika tao anatin'ny fahotana tany Egypte fa zao zany lalana mpivahiny zay misy ny hevitry ny mpivahiny fanantenany ty mivahiny sika mandrapahatonga sika any an-danitra be ny fisapana eo ampiandrasana ny fahataterahan'ny fampanantenan'Andriamanitra mety misy reraka misy kivy ary misy miariary le maholombelona ndraindray ka mety tsy makasitraka an'Andriamanitra sy matokony fitantanan'Andriamanitra de fizaliana kely mba mila iaretana kely zao de stat de mampimenmenina de eo ihany ko le hoe mikritika reo olon'Andriamanitra zay mba nasainy mitarika atsika de inona ny lesonao atsika aloha i Paoly no agnazava azy eo amin'ny Korintianina voalohany toko 10 Korintianina voalohany toko 10 mba ivereny vakina rehefa tonga agnatragno fa mazava be zao ozy izy ny vahoaka Israely reo ozy izy dia nandalo tao amin'ny ranomasina mena de teo ambany andrahona izy rehetra nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izy ireo nihinana mofo ny mana tany anefitra izy ireo ary zany vatolampy zany de Kristy
fa sy izy rehetra kory no niditra ny tany nampanantena na niarany voaka azy de tsy izy rehetra niditra tany fefantenenga hoe olona roa ihany a izay tena nino an'Andriamanitra natoky any Moizy a ary sy mba nomenimenina fa niaritra sy natoky ny fitantanan'Andriamanitra Kaleba sy Josué ihany de zao izy olona 203 ny maty ny ray andro tratra ny fimenomenomana tany Mara sy Seba tany Meriba nomenomenina tamin'ny rano de ry da tanina Sirikore koa nomenomenina koa de nitresaka ny tany de natelona ny tao koa reo zay zany tany anevitra be dehibe moa ny maty ny biby lava tany anevitra no zay tsy fahatokisana an'Andriamanitra zay ka ozy izy hoe fianarana zay mieritreritra ho mizory sara tena kristianina tandrema tena sao lavo sao tratra ny fohotany vaoka Israely tany anevitra io eo zany izy le hoe amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sao tsy mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra de menomenina nahoana niavako Andriamanitra no misy maty de agnomezanao signa an'Andriamanitra de vao maika miampy ny loza mahazo anao ary lanitra saho azy rehefa misy zavatra tsy mahafaly aminareo aminay mopera resaho ampitiavana rehefa sahy miresaka mivatagna atao SMS de mba miresaka mifagnaja fa sa le hoe fosafosana angala baraka satria sa misy tombony agnao marary fo mifosa le zavatra tianao hiova sa miova de ny baraka mitombo de ny tsomin'io amasiny tsory sa misy mandray fa aleo fampiresaka de sy tratra ny fohotany miao satria misy abokana ataon'Andriamanitra ny fiainanao io fosafosa mopera io de misy fiatraikany amin'ny fiainasika misy fiatraikany ikofesena reny marina fa sy lavorary sala Moizy le hoe manao zavatra mety sy mifanaraka amin'ny mba eritreretina fa teny anao mpitiavana izy hoe lany va reny vehivavy tsara ny Israely no de agny amin'ny Etiopiana ny maka zay ne nandrasan'Andriamanitra fa monimonina agny fotsiny tonga de ny faizin'Andriamanitra nataony boka ka maka lesona zany sika fa anisan'izay ny pratikany zany zay tsy apiny hoe mivavaka aho de de mandray communion de mandray sakramenta na de mandray ny fahasoavana rehetra ohatran'ny zanak'Israely tany anefitra aza miapatrapatra ny anefitra foana mifatinao fa sy tonga miparady nefa zay veritsika fohotana madinika nefa fohotana lehibe de mba hifampivavaka sika moa zany fa ny antony itenenako an'izay le hoe misy zavatra tsy fantasika de mba teneniny mio Moizy manao zavatra mety sy mety mila pina izy de ny tena fitiavana de manao hoe mba sahanao an'io koa izy tenenina mpitiavana zay ne zany sao de ataonareo hoe miaro ny mopera sy miaro tagny andray le rangahy io de sa te okianina sy te hanaovana kritika de zay ny any tenin'Andriamanitra miteny an'izay mety halavo atsika mako zay de sy fantatra atsika le olona eo ana itenenan'Andriamanitra mivatany izy tamin'ny fiofanany sy ny zavatra iaretany be dehibe de raigny izy ren'Andriamanitra le fanolora tena sakrifisy ataon'le mopera amin'ny asany agny ny fiaretany tory mba hikarakarany anao sy izay zavatra iretany tsy fantatrao igny le tenen'Andriamanitra hoe beneny mpaminany sotra ny paster ny saiko tany mopera anareo niaritra zavatra be izy io ohatra ka iny le hoe ny rehetra mety hoe nofo no itenenako fa ao miresaka agnaminy va tsy fantatrao zay fivavahana ataony sy ny zavatra ifandraisany amin'Andriamanitra de zay ny hitandrema amin'le kritika fa tsy faly fotsiny mahita azy fotsiny hoe io ny ererany io va nanambady kosita Moizy mopera tsika manao zao sahampy anao no manao zay fa Andriamanitra manana motifa hiarovany ny mpanompony izy miteny hoe zaho mahalala manetry tena amin'ny tany indrindriny sotra sady tsara fanahy izy iny ohatra zao izy de zay azonareo va engany anampyasika ho amin'ny fibebahany zay zay rehetra mpitarika tahaka ny Moizy moa izy haiko hiezaka mba sy hanao zavatra hampimenimenina ny fianakavianao an-drano ohatra ny Arona sy Miriam sy ny kristianina moa ianareo ihany koa vavaka no hataonareo be dehibe ho an'ny mpanompon'Andriamanitra fa sy fisikerana na kritika na fangalana baraka amen.